enina avril 2024 fotoana fotoam-pivavahana karakarainy tarihiny sambana lehilahy kristiana sy ny sambana zava-maneno foderana an'Andriamanitra amin'izao herinandro masina izao. Loha hevitra hitondrana izao fampom-bavahana izao dia Andriamanitra velona sady Andriamanitra ny velona izay nitsoahana avy eo amin'ny filazantsarany Luka 20:30 manao hoe fa tsy mba Andriamanitra ny maty izy fa ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ho aminareo rehetra ny mpahasoa Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Rehefa malalo amin'ny tompo aoka isika hisaotra sy hidiran'Andriamanitra amin'ny famakiana ny Salamo 20:1, voalohany, faharoa, 8, 9, 10, 7, 8, 9, araka izay voasoratra eo amin'ny fara. Ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra, aza manginy ianao, aza miombava ianao, ary aza manitsaka Andriamanitra koa. Ino tabataba ny fahabalinao, ary izay mankakananao kosa dia manandratra ny lohany. Andriamanitra, ataovy tahaka ny tadio ireo, dia tahaka ny akofa entin-drivotra. Zaho mienatra ny taviny mba hitadiavana ny anaranao tompo. Aoka milendatra sy tahotra mandrakizay izy ireny, aoka nilay ay ary ariana ilay izy. Ary aoka mifantany fa ianao irery ihany izay atao ny tompo noho ilay avo indrindra ambonin'ny tany rehetra. Ataontsika eo am-pitsanganana ihany ny firana 4:7 andrenana ary andreny voninahitra ao. Tafavoreto izahay vavanao ry tompo, mahatsiaro miaraka ampino eran'izao tontolo izao ny lalana ny diavinao, ny lalana ny diavin'ny zanakao ho amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana ho famonjenanay. Misaotra tompo amin'ny azahoanay manokana izao fotoana izao ho fandiny antena mpiasikasa amin'ny famonjenana tolotra ho anay izany. Manoloatra ny tompo dia mahatsiaro fa tsy menatra ny tenanay, fa manana anjara amin'izany asa lehibe izany noho ny fanomezanao ny zanakao lahy tokana hamonjy anay. Tompo, tanterao aminay ny ary amarino ny teninao amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao,
Sokafonfonay ary ampandrenay sosofina ary araviro aminay tompo izay zavatra mety aleringelina fandraisana iteninao. Momba ireo izay rehetra mandray anjara ireo fanompoana masina izao ary hitariry izay amin'izay rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny anaranao raisy zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Petraka fiangonana. Rehefa malala ny tompo eno am-panajana ny teny manambara sitrapon'Andriamanitra amintsika. Hoy ny tompo, falazaiko aminareo nazoro ny manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia keny zanak'olona koa izy eo atrehana anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandahay eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehany anjelin'Andriamanitra. Fa nazofina anao teny hanohitra ny zanak'olona dia hahazo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka izany. Tsy natanteraka sitrapon'Andriamanitra isika ary avy na goaka iaiky iny tsy fahamendrehantsika. Aoka isika hiary avaraka. Ty tompo Andriamanitra soa mpamorona sy mpanavitra anay ao, masina ianao ka maka alan-dratsy rehetra. Nanota teo anatrehanao izahay na tamin'ny heritreritra na amin'ny fihetsika na miasa, indrindra amin'ny fiteny tsy voahevitra mandratra na mampitondra alahelo ny namanay. Lasa Andriamanitra kely aza tompo ny fahafinaretanay ka matiaro manadino ny fanomponanao ahy izahay. Ny mahasoanay dia ny mahafinaritra anay dia mahasoa sy mahafinaritra ihany, ary ny azo fanomponanao kosa dia matetika ambinambony ihany. Tolory fo madio izay Andriamanitra, ary avao izy orona marina fanahinay ao anatinay, ary toany fanahy mazoto. Fa fantatro fa tsy fanatitra ny sitrakao na izany anananay ihany no fanahy mangodongorangoraka sy torotoro io no ataonao mahafinaritra anao amin'ny anaran'i Jesosy mpamonjy anena anaovana izany vavaka izany. Amen. Mbola ataontsika eo am-pipetrahana ihany ny firana valo sy efajato. Ny voalohany sy fahaefatra. Somary izy mamela ny fahotantsika koa raiso ampitiavana amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana famelan-keloka omen'ny tompo amintsika. Sangana fiangonana. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana ny fiainana mandrakizay. Voavela ny heloka eo no ny anaran'ny masina. Alleluia. Amen. Mitera ny anaranao. See
Mipetraka fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana amakiana soratra masina isika niavana, koa milohan'izany dia ataontsika ny hira 500 indimy voalohany sy faharoa, ary amin'izany fotoana izany ny karanga tokona tsara ny tian'olona. Andriamanitra lehibe fitiavana, misaotra anao zahay fa mbola menao fotoana ka afaka iaino ny teninao. Mangataka ny fanao masina izahay mba hitarika anay, hahatakatra sy handray tsara izay ho vakiny eto. Sokafy ny sainay ary ny fonay mba ho tanim-boly tsara ho amin'ny teninao. Ampio izahay eno amin'ny mpanetreteny ary hantanteraka izany amin'ny fiainana andavanandro. Amin'ny an'I Jesosy Kristy Tomponay, mivavahanay. Amen. Luc chapitre 20, tel est le texte du jour que nous allons subdiviser en 4 parties. C'est pourquoi il y aura 4 lectures qui vont se succéder. Et pour cette première partie, nous lirons jusqu'au verset 19. Luc chapitre 20, verset 1er à 19, que nous lisons au nom du Seigneur. Un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, avec les anciens, survinrent alors et lui dirent : « Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit : « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira : Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Jésus leur dit : « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne, la loi des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent.
Le maître de la vigne se dit alors, « Que faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être en le voyant, auront-ils du respect pour lui. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent, « Certainement pas. » Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même, mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus, et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt de l'empereur ?» Jésus discerna leur ruse et leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi une pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? De l'empereur, répondirent-ils. Et il leur dit, « Rendez donc à l'empereur ce qui appartient à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent pas le prendre en défaut de ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et firent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, ils appellent le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. » Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Alors Jésus leur dit, « Les gens disent que le Messie est le fils de David, mais comment peuvent-ils dire cela ? En effet, dans le livre des psaumes, David lui-même dit, « Le Seigneur déclare à mon maître, viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Donc David appelle le Messie maître. Alors comment le Messie peut-il être aussi fils de David ? Tout le peuple écoute Jésus. Alors il dit à ses disciples, «
Attention, ne faites pas comme les maîtres de la loi. Ils aiment se promener avec de grands vêtements. Ils aiment quand on les salue sur les places de la ville. Ils choisissent les premiers sièges dans les maisons de prière et les premiers sièges dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles ont et en même temps, ils font des longues prières pour faire semblant d'être bons. À cause de cela, Dieu les punit encore plus que les autres. Amen. Mialohan'ny tsangana ny tompon'anjara ray aman-dreny filohan'ny tafo milaza ny ambarany afatra avy amin'Andriamanitra dia ataontsika ho mpitsanganana ny firana 4 sy 9 ary faefatra. Ho aminareo aniny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Afaka mipetraka isika. Mbola hiary hivavaka isika tompo. Tompo lehibe indrindra tonga amin'izao fotoana izao izay fotoana inoana ny hafatra avy aminao, koa mangataka ny fanahy masinao, ny tarihanao anay, tarito ny mpanomponao, tendreo ny lelany ka anambara sy anazava izay havatra tianao ambara, ary ny vahoakanao dia hanokatra ny sofiny andre, ka raha miary eto amin'ny toerana ity dia ho voky ny teninao tompo, aminaranao Jesosy no hanovana izay mivavaka izany. Amen. Andriamanitra velona sady Andriamanitra ny velona, izany ry havana ny lohahevitra ny sotomina tao anatin'ny Luka 20:7 teo, izay manao averiko vakiana fa izy tsy mba Andriamanitra ny maty fa an'ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Fampidirana foy ry havana satria tamin'ny omaly ny lohahevitra nentin'ny resahan'ny nentin'ny sekoly lahady dia
ny temple ny Jérusalem. Dia androany tsika zany ny miresaka ny ity lohahevitra ity, raha misy fandavana sy fanenjehana mahery vaika indrindra ny fiangonana kristianina dia ilay filazana hoe Andriamanitra velona sy fitsanganan'ny tenany maty no tena tsy maharesy lahatra ny maro. Raha jerentsika ny ato amin'ny teny tao anatin'ny teny soratra masina teo, dia ny Sadiseo no tsy nino ny tsy resy lahatra amin'ny fisanganan'ny tenany maty. Ho zaraiko efatra fohy no hitondrako ny fanazavana fohy. Ny voalohany zany dia ny Sadiseo tsy mino ny fisanganan'ny tenany maty. Eo amin'ny andininy fa 7 nanontany izy ireo, nanontany an'i Jesosy hoe ahoana izany fitsanganan'ny tenany maty izany. Tsotra ny namaliany Jesosy anazy, satria eo amin'ny andininy fa 7 dia hoy Jesosy hoe fa izy tsy mba Andriamanitry ny maty fa an'ny velona, fa velona ho an'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Reto Sadiseo reto ry havana dia jiosy, amin'ny fivavahana jiosy, any ao amin'ny tsy mino afa-tsy ny lalàn'ny Mosesy zany no tena inony. Izay ny tena inony eo amin'ny Pentatoka, ny boky 5 ao amin'ny Ancien Testament. Ary izay no tena tsy maharesy lahatra amin'izy ireo, ary izy ireo dia anisan'ny tompona andraikitra lehibe ao amin'ny fiangonana araka ny fampianarana omaly. Dia izay no nanazavainy Jesosy azy. Raha misy ny fandavana sy raha misy ny fandavana ny tenin'Andriamanitra dia ny antony indrindra zany raha tsy lahatra ianao dia izay no mahatonga anao tsy ahazo ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny fanjakan'Andriamanitra tiany holazainy eto dia ny fiainana mandrakizay. Tsy takatra ny sain'ny olombelona ry havana izany toerana any amin'ny fiainana mandrakizay izany, satria voatokana ho an'izay voafidiny sy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Izany no fanantenana omen'ny Tompo an'Andriamanitra velona antsika. Ny fahatongavana fahatratrarana izany dia ny fenoana ny teniny sy fanarahana izay didiny. Manamafy izany ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 2:2 izay manao hoe ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaitanana fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny teboka faharoa dia ny hoe Andriamanitra velona. Raha mamaky ny Genesistsika dia zany Andriamanitra izany no nahary izao tontolo izao. Ny Genesisy 1 dia manamarika fa izy namorona izao tontolo izao. Ary ny zava-mananaina rehetra, ny puirany dia misy ny ray sy ny reny, fa i Andriamanitra tsy nisy namorona azy fa izy dia efa teo ary izy namorona ny zava-maina rehetrarehetra. Ka izany no manamafy fa velona io Andriamanitra inotsika io. Ny teboka fahatelo dia hoe Andriamanitry ny velona. Andriamanitry ny velona tiana teneny eto dia isika vahoakan'Andriamanitra. Ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao, ny vie terrestre zany dia ara-tsiansa dia velona fa rehefa misy farany, rehefa tapitra, misy fetrany ny fiainantsika eto ambonin'ny tany, fa rehefa tapitra ny fahafatesana dia maty tonga ny fahafatesana dia
eo no misaraka mandalo ny fitsaran'ny tompo dia mahazo ny fanjakan'Andriamanitra ka le velona tiana tenenina tiana ho resahany eto dia le velona sady velona amin'ny fiainana isan'andro fiainantsika etỳ an-tany sy ny velona ara-panahy ary manjaka mahazo ny fiainan'ny tompo any an-danitra. Izay nolazaina teo fa tsy misy fahataperany fa dia paradisa tsy misy fahoriana, tsy misy ranomaso. Feany ry havana ity ten'Andriamanitra ity dia milaza sy mampiseho antsika fa mifanekena sy mifandresen-dahatra fa tsy misy afa-Andriamanitra ray zanaka ary fanahy irery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny fandresen-dahatra sy ny fanajana ny tenin'Andriamanitra no lalana tokana ahafahana mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Amen. Mbola hariva avakitsika. Tompo, misaotra anao izay raha nahavita somatsara ny nampita ny hafatra izay napetrako taminay. Mamela anay amin'ny fahalemenay Tompo. Raha ohatra misy tsy mifanaraka amin'ny izay tianao ambara sy ny sitraponao ny voalaza teto, dia mametraka ny fotoana rehetra eo am-pelantananao izay. Amin'anao Jesosy no nanao izay mivavaka izany. Amen. Izao isika tofoko dia angatahana ny tonajara anatiny aty amin'ny afidaratra. Dia mbola faly miarabantsika trano ry havana ny amin'izao herinandro masina, andro fahatelo iarahantsika izao. Ny fotoanantsika dia mitohy hatrany rapitso amin'ny fitora sy sasany toy ny mahazatra antsika ary misy ny fandraisana ny fanazan'ny tompo amin'izany. Ny amin'ny alahady dia tahaka ny fafanaontsika tatoato amin'ny andro fety na fotoana lehibe tahaka izao dia misy ny fotoana natao hiarahana misakafo amin'ireo izay irery na tsy misy fianakaviana na maniry te hiaraka isakafo ka isaorana ireo tompon'andraikitra ny amin'izany. Azotsika atao zany ny misoratra anarana amin'izy ireo itaty Zou Scott na i Alain Randrinjatovo no azotsika atonina amin'izany. Dia afaka amin'ny mety ho fandaminana zany dia manatonan'izy ireo isika. Aza misalasala fa natao ho antsika
izany fotoana izany. Dia amin'ny zoma ny mbola misy ihany koa iarahantsika amin'ny amafia amin'ny anjapana ny alatsinainy paska ny fitsangatsanganana izay atao amin'ny validolaka amin'ny 12 ny fahatongavana manomboka amin'ny 12 zany dia hanetanana ny tsirairay avy izay indray no azo ambara dia mirary antsika hatrany hiatrika ao anatin'ny fandinihan-tena sy ny fiomanana ao amin'ny paska mandritra nyity toy ny herinandro. Misaotra tompoko. Tonga ho fotoana anaovana ny vavaka fisorona sy fangatana isika tompoko kangatana ny tompona zarary zany mba anatiny aty amin'ny altara. Ivavaka isika tompoko. Tompo, isaorana ianao ny anananay fotoana mandre ny teninao satria fotoana mamy ny fotoana nandrenesanay ny teninao azonay miaina amin'ny alalan'izany teninao izany. Isaorana ianao ihany koa ny anananay herinandro andinianay teny atsiarovanay fa nidina tety an-tany ianao Jesosy ary nanolotra ny ainao mba ho famonjenanay izay olombelona mpanota tsy miendrika anao akory kanefa natakalinao ny fahotanay ny tenanao sy ny ainao ary noratrainy ianao mba ho voavonjy izay. Ataovy tsaroana isan'andro tompo fa maty tokoa ianao mba anananay fiainana mandrakizay fa tsy fiainana mandalo ihany. Misaotra nohony amin'ny azonay mibanjina no avy rehetra eo am-pelantananao satria ilainay tokoa ny anananay fotoana mandinika takan'izao tompo ka tsy variana amin'ny rotoroton'ny fiainanay isan'andro izay miazakazaka fa mba manana fotoana atokana andiniana. Apetraka eo am-pelantananao ary ny hoavinay rehetra ny fiainanay tsirairay avy zao. Momba anay ianao Jesosy fa tsy afaka miaina izay raha tsy eo ianao, raha tsy ianao no mitaridalana anay ny amin'ny fiainanay manontolo, na ny amin'ny asanay zany, na ny amin'ny fianaran'ireo izay mianatra, na ny amin'ny olana mety ho lalovanay tompo, mba tsy olombelona ho mora kivy izay na mora reraka, fa hanana fanantenana sy fahatokiana fa manana Andriamanitra mahery, Andriamanitra afaka mandresy ny zavatra rehetra satria na ny fahafatesana ary dia efa noresenao. Apetraka eo am-pelantananao ny hoavin'ity fiangonanay. Tario lalana lalandava izay mba azoto ny amin'ny fanomponanao azonay nitaona olona maro ho any an-danitry ny mino. Apetraka eo am-pelantananao ny fanokanana ny fiangonana amin'ny 27 ny volana Jona ho avy zao. Ny fandaminana rehetra, ny fikasana rehetra atotosa soamatsara izany fanokanana izany. Toloro saina endry izay azonay mifampitantana mifankaty mba atotosa tompo izany fanokanana ny fiangonana izany. Petraka eo am-pelantananao ny firenenay izay ao anatin'ny lavaka mandritsikitsika ny fahantrana, ao anatin'ny tsy fisiana, ao anatin'ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana. Momba ny malagasy ianao Jesosy, momba ny mpitondro anay ianao mba hitodika tanteraka aminao ny malagasy satria ianao ny vahaolana ny amin'ny zavadrehetra. Izao firenena mandray anao izao ihany koa dia entina mbavaka aminao. Momba ny mponina rehetra eto ianao ary ataovy mahatsapa fa zava-pona ny zavadrehetra rehefa tsy eo ianao. Ankehitriny izay tompo samy manana izay rehetrarehetra irinay sy angatanay eo am-pelantananao sy izay manery ny fonay tsirairay avy ka hivavaka manginy izay hiantoraka eo aminao satria ny fotorotoro sy mangorakoraka ho ianao dia tsy mba hatao tsinitsiny ka dia menoa ny vavakay tompo
misaotra tompo malala fa mahatoky sy nino izay fa miain'ny vavaka ianao ary isakambona anay an-trano ampitombo ny finoanay anananay ianao ary zao vavaka zao ary tompo dia ho farananay amin'ilay vavaka izay nampianarinao anao hoe rainay izay mianatra Hifanana ny fotoana riavana saotra n'Andriamanitra lehibetsika mony fahasoavana fa vita izo totosa izao fanompompy vavahana izao koa misaorana rehetra ranoran'izay nandray anjara na mpitendry zava-maneno na ny mpamakidiny na ny fitroviteny ary sika rehetra koa. Mialohan'ny afatra tsotsotrano dia ataontsika mpitsanganana ny firana roa telopolo sy roanjato ny dimy voalohany ary aorian'ny afatra ny andininy faharoa. N'Andriamanitra tokana famonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra, fahalehibiazana, fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Amen. Bravo,